dia avy eo Estera toko 7 andininy 5 hatramin'ny 9. Ndao arahantsika dia sady ahitantsika kely hoe inona le tantara mitranga ao. Dia mpiandohany hoe le Mordekay zany dia misolo tena ny jiosy ny vahoakan'Andriamanitra izay babo tany Babilôna, fa tamin'io vanim-potoana io tsy ny Babilôniana intsony no nanjaka fa ny Mediana sy ny Persiana tamin'ny alalan'ny mpanjaka Ahasverosy izany. Estera toko 4:1. No ny fantatry Mordekay izay rehetra nitranga dia nandritra ny fitafiana izy ka nitafy akanjo fisaonana sady niosin-davenina. Dia nankeo avoan'ny tanàna izy ka nitaraina sy nidradradratra mafy. Ary tonga teo anoloan'ny vavahadin'ny mpanjaka izy, nefa tsy nisy nahazo niditra tao amin'ny vavahadin'ny mpanjaka raha nitafy akanjo fisaonana. Tany amin'ny farim-piadidiana rehetra izay nalehan'ny tenin'ny mpanjaka sy ny didiny dia nalahelo mafy ny jiosy ka nifadianina sy nitomany ary nidradradratra sady maro no nandry tamin'ny lamba fisaonana sy ny lavenina. Ary niditra ny mpanompo vavy sy ny onoka nanompo an'i Estera ka nilaza izany taminy. Dia nangorakoraka ny vadin'ny mpanjaka ka nampanatitra lamba hitafian'ny Mordekay izy mba hanesorany ny akanjo fisaonana taminy nefa tsy nety nandray izy. Ary niantso any Ataka, ionoka ny mpanjaka izay notendreny hanompo azy Estera ka nampitondra teny azy ho any amin'ny Mordekay mba ahafantarany hoe inona ny zava-nitranga ary inona no anton'izany. Dia lasa i Ataka nankany amin'ny Mordekay ho eo amin'ny kianjan'ny tanàna ilay eo anoloan'ny vavahadin'ny mpanjaka. Dia nambara Mordekay taminy izay rehetra nanjo azy sy ny tena isan'ny vola izay nokasainy hamana arotsaka ao amin'ny trano fitahirizan-drakitry ny mpanjaka no ny jiosy ho ringana. Nomeny azy koa ny dika mitovy amin'ny didy izay novakiana tany Sosana, andringanana azy mba aseho amin'ny Estera ka ampahafantatra azy izany sy teny azy mba hiditra ao amin'ny mpanjaka ka hifona aminy sy hangataka eo anatrehany ho an'ny fireneny. Dia lasa niverina i Ataka ka nanambara ny tenin'ny Mordekay tamin'ny Estera. Fa naniraka ny Ataka indray Estera ilaza amin'ny Mordekay hoe ny mpanompo mpanjaka rehetra sy ny olona rehetra manerana ireo farim-piadidian'ny mpanjaka dia samy mahalala fa na iza makeo amin'ny mpanjaka eo akianja anatiny na lehilahy na vehivavy nefa tsy nantsona dia tokana ihany ny lalàna ho an'ny rehetra mba hahafaty azy afa-tsy izay ho tondron'ny mpanjaka amin'ny tehina volamena mba hahavelona azy. Izaho anefa dia tsy nantsona hiditra ao amin'ny mpanjaka efa 30 andro izay. Dia nolazaina tamin'ny Mordekay ny tenin'ny Estera. Ary nampitondra valiny ho any amin'ny Estera i Mordekay hoe aza mihevitra nakapo ianao fa ho voavonjy amin'ny jiosy rehetra saingy ao an-tranon'ny mpanjaka. Fa raha tsy tenina inona na inona ianao amin'izao fotoana izao dia hisy fanafahana sy famonjena iseho avy amin'ny toerana hafa ho an'ny jiosy fa ianao sy ny fianakaviandrainao dia haringana. Ary iza amin'ny mahalala fa angamba ho amin'izao andro izao mihitsy no nanandratana anao ho amin'ny fanjakana. Dia nampitondra valiny ho any amin'ny Mordekay indray Estera hoe mandehana ary ka vorino tsisy rehetra izay hita eto Sosana. Mifadia ihany na no ny amiko ka aza mihinana na misotro mandritra ny atelona na andro na alina. Izaho sy ny mpanompo vavy koa dia hifady toy izany ary amin'izany no hidirako amin'ny mpanjaka na dia tsy araka ny lalàna aza. Koa raha toa ka maty aho dia maty. Dia lasa i Mordekay ka nanatanteraka izay rehetra nandidian'ny Estera azy. Estera toko 7 dia ny andininy 5 sy 9. Hoantsika izay mahafantatra ny fetin'ny Porima izay kalazain'ny jiosy dia hitantsika eo ny fiandohan'izany fety nafakalazana lanonana izany. Andininy 5 hatramin'ny 9. Rehefa tonga teo anatrehan'ny mpanjaka izany raharaha izany dia nampanoratra didy tamin'ny taratasy izy mba atsingerina eo amin'ny lohan'ny amana ihany ny hevidratsy nokasainy atao amin'ny jiosy ary mba hahantona amin'ny hazo izy sy ireo zanany lahy.
Izany no nanaovana ireo andro ireo hoe porima, dia araka ny anarana hoe pora. Araka ny teny rehetra tamin'izany taratasy izany sy izay hitany amin'izany zavatra nanjo azy izany, dia nanao lalàna tsy azo ovana ny jiosy, ka nanaiky fa izy sy ny taranany ary izay rehetra miray aminy dia hitandrina izany andro roa izany araka ny voasoratra sy araka ny fotoanany avy isan-taona. Ary mba ho tsarovana sy ho tandremana ireo andro ireo amin'ny taranany mifandimy rehetra sy ny fokony rehetra, ary any amin'ny farim-piadidiana tsirairay sy any amin'ny tanàna tsirairay, ary mba tsy ho tapaka amin'ny jiosy ireo andro porima ireo, ka tsy hitsahatra ny fahatsiarovana izany amin'ny taranany. Dao hivavaka-tsika. Andriamanitra rainay ao, sotranao raha afaka mamaky an'izany teninao amin'ny bokin'i Estera, mitantara aminay ny fiandriananao sy ny mahatsirefesy mandidiny, mahatsitoanao ary ambonin'ny olombelona rehetra tokoa ianao, ary tsy misy na iza aminay Tompo ka afaka manova ny fihevitrao, afaka manafoana ny planinao na izy na iza, nareo izay mihevitra ny tena no tompony fahefana rehetra azy, na ireo izay mihevitra ny tena ny atao hoe manam-bola be na mahavariana izay samy olombelona ny fahefanananany aza, dia tsy misy mahatohitra ny planinao ary tsy eo ambany fahefanao izy ireny na dia ray aza. Dia mivavaka ihany koa nefa ao anatin'izany rehetra izany ho hitanay ny fiandriananao, nefa indrindra ho hitanay hoe ny ao ambadika izany ihany koa dia mijery, miahy ny vahoakanao, ny olonao, ny fiangonanao, ary mahalala zay ianao, ary matahiry azy ireo hatramin'ny farany ianao. Ary tena marina tokoa hoe ho avy ny fotoana ho eo anivonay ianao Andriamanitra izahay olonao, ary hideranao mandrakariva izahay. Dia aoka ho ao-ponay tsiraray avy Tompo izany fitiavanao izany, aoka ho fantatray tsiraray avy Tompo izany fitantananao anay izany. Voninahitra teo anao rery ihany. Amen. Amen. Voalohany ny fahatorian'Andriamanitra amin'ny teny fikasany. Raha mijery ny tantarany misy an'ity bokin'i Estera ity isika dia mahita ny ray amin'ireo hevi-dehibe izay atao hoe azontsika jerenao amin'io bokin'i Estera io, dia izay mihitsy hoe mitana ny teny fikasany Andriamanitra. Inona ilay teny fikasany izay nataony tamin'ny vahoaka nofidiny, metomboka any amin'ny Abrahama ohatra, Genesis 2:12. Mamakytsika any amin'ny Galatiana io Genesis 2:12 io ihany no raisin'ny Paul manoloana izany, ary azavain'i Paul bebe kokoa hoe hitany taranakao aho, toy ny milaza hoe iray hoy ny filazan'i Paul azy, ary avy amin'io taranakao milaza anankiray io, ilay taranakao io no hitahiana ny firenena rehetra. Inona no tiako tenena ao anatin'izay hoe ny zavatra voalohany izay dia hoe mahatoky amin'ny teny fikasany Andriamanitra. Raha mamaky an'ity bokin'i Estera ity isika ao amin'ny toko voalohany dia miresaka momba ny fiandrianana sy fanapahana ananan'izany mpanjaka Ahasuerus izany ny mpanoratra n'ity bokin'i Estera ity. Mety maro amintsika ny malala fa tsy fantatritsika hoe ay moa Ahasuerus ihany ny exercice voalohany. Ho an'izay tia mijery film ohatra na ilay karazana film tiako ohatra ireny gladiator ireny, dia izy amin'ny fanandrify amin'izay misy an'izany mpanjaka exercice izany 300 izay misy zavatra tsy izay tsara anatin'iny na izany aza amin'iny mikipo ny maso. Fa miresaka momba n'io mpanjaka io, ary raha mijery isika amin'iny film iny fotsiny, anareo izay mijery izay tsy mijery aza mijery tsy maninona. Fa sao dia ndeha hijery film ozy pasteranay, tsy izay mihitsy ny afatra eto androany. Fa ny tiako atongavana ny fiandrianana io mpanjaka anankiray io izay hoe raha teneneo hoe hatrany Inde ka hatrany kosa ny fanapahany, na miteny hoe hatrany Etopia ka hatrany Inde, midadasika be fanjakana maro. Mamaky any toko voalohany isika hoe nanokana izy 200 andro anaovana ohatrany hoe fety fampiratiana ny herin'ny sy ny voninahiny amin'ireo mpanapaka sy atao hoe tompotompo ny debadeba rehetra tamin'ny androny izany, mba natsoina tany Sosana izay ray amin'ireo tanan-dehibe ny fanjakana tamin'izany izay nisy ny mpanjaka. 200 andro, 4 volana izany, 9 mbolana. Nisy inona moa
commentateur anankiray zay ny teny hoe zaho izy nasatroko aza anao fety be ampiratiana ny fananako adiny 2 adiny 3 aho rehefa manahirana fa neny ty mpanjaka anankiray ty entina ilazana ny voninahiny sy ny herinananany 70 andro ary izy koa nefa mpanjaka tena atao hoe etiny divainy fony ary etany-po izy rehefa etiny divainy fony tsy haiko nareo zany izy tao nefa nanana naman'izay rehefa mamy io a ohatrin'iny izy a fa rehefa mamy io a na ohatrin'iny aza resinony dia ty mpanjaka ty ihany koa manana tena zay hoe feno divainy fony zany ohatrany hoe nampifalifaliany divay teo izy dia teny fotsiny alaiva ty ny mpanjaka vavy a vasity no anaran'ilay mpanjaka vavy eo amin'ny ministera toko voalohany dia tsy nety vasity dia niakatra ny fony satria tiany mba hoe anao défilé mba ho hitan'ny olona nasainy rehetrarehetra zany ny vady malalanay jereny atsarany a dia mizesy teo zany izy manoloana azy zany dia tsy nety vasity dia inona nataony nangataka tolotsaina inona no ataontsika amin'izany zavatra atao amin'ny vasity zany fa ohatrany manao tsintsinina ny fahefako za mpanjaka Asuerosy ve dia atao an'izany amin'ny eo mason'ny olona mihitsy raha mba zay sizy rery tao an-trano mety tsy naninona ihany tsy haiko fa maninona no atao an'izany dia namety olotsaina koa iretsy dia raha amin'ireo lalàna navokandry zareo ireo dia tena hoe fanitsakitsahana ny vehivavy ao tokantrano satria anisany raha fehezina ny zavatra ny lalàna navoaka ao anatin'izay fahamamono izay dia tsotra hoe atao tsintsinina vehivavy ao tokantrano dia ny lehilahy no mpitarika ny tokantrano rehetra le mpitarika teneniko zany hoe manjakazaka ao a-tokantrano tsy arak'ilay sitrapon'Andriamanitra izany ary hitantsika hoe rehefa mamaky ny Estera toko 2 isika 1 dia ohatrany toa enona andrenesana fanenenana kely ihany rehefa nisava ny divayany mpanjaka Asuerosy manoloana izany dia io mpanjaka io nefa ny anatin'izany heriny izany sy ny fahefana izany ihany koa nisy lehilahy ratsy nomeny fahefana be Iamana no anarany izay mivakitsika kely tao amin'ny lay toko 5 teo io ny lasa 2 teo amin'ny fanjakany manomboka eo amin'ny toko 2 toko 7 sy toko 4 izany io Amana io no manapaka dia io Amana io nefa ny taranaka Malekita ary eo isika dia mahita ny fahendren'Andriamanitra ao ambadika izany hoe tamin'ny andro ny mpanjaka anankiray mpanjaka voalohany teo amin'ny Israely izy ary tsy Davida misy olona mantsy anontaniana izy mpanjaka voalohany teo amin'ny Israely dia Davida ny teny nisy talohan'ny Davida Saoly no anarany ny afatry ny mpaminan'Andriamanitra Samuela tamin'ny Davida dia aringana ny Amalekita rehetra ny taranaky mpanjaka agaga rehetra ary amin'ny fomba filazana io Amana io lay atao hoe 2 mpahefana teo amin'ny fanjakana zany nametrahany mpanjaka Asuerosy azy dia hoe Amana Agagita na hoe taranaka Amalekita taranaka agaga izany tsy natanteraka ny tenin'Andriamanitra Saoly mpanjaka aty aoriana io Amana io rehefa nazo an'izany fahefana izany dia nihevitra sy nikendry nanao tetika ny amonona ny jiosy rehetra manerana ny fanjakan'ny Persianina eritrereto ilay farim-piadidiny teo hatrany Inde ka hatrany Etiopia amin'izay rehetra misy azy rehetra izany na aiza izy na aiza miparitaka ary tamin'io vanim-potoana io ihany koa misy ary ireo jiosy efa niverina tany Jerosalema alohan'ity mpanjaka Asuerosy ity tamin'ny andron'ny Kirosy mpanjaka fa mahita nefa isika ao anatin'izay mivoaka le didy ary misy peratry ny mpanjaka na hoe tsy haiko tsika nefa narian'ny fitenenana iny hoe lalàna Mediana sy ny Persiana zany entiny ilazany hoe tsy azo vahana dia efa mipetraka izany dia mahagaga nefa rehefa mijery isika aveo tsy raikitra zany lalàna zany na dia lalàna Mediana sy ny Persiana azy fa nahitana tsara mihitsy any amin'ilay fiafaran'ny lay vakitenina ataontsika teo lay fetin'ny Porima dia fety izay ahafahan'ny Israely nareo jiosy tany Sosana sy tao amin'ny fanjakana rehetra tamin'izany fotoana izany ankalazana ny namonjen'Andriamanitra nanafahan'Andriamanitra azy ireo tamin'ny fikendrenana ny tetika andringanana azy rehetra na lehilahy na vehivavy na ankizy ary tsarovana isan'ny taona izany ary eto tsy hiditra lalina any amin'izao moa misy ny resaka hoe antisemitisme sy semitisme sy ny resaka pro-Palestine ianao sa pro-Israel sy ny sisa sy ny sisa tsy izay ny hidirako ao anatin'ity resaka ity fa mijery an'ilay hoe fahatokian'Andriamanitra amin'ny teny fikasany ka na iza mpanjaka eo izay manana ny fahefany
dia tsy ringana ny vahoakan'Andriamanitra. Ary isan'ny porofo amin'izany hoe raha amin'ny mahavarinany amin'ny fetin'ny Porima io raha amin'ireo fety izay ankalazain'ny Jiosy tsy napetraka ho tandremana ao amin'ny boky ny lalàna. Fa teo amin'ny tantaran'isy nentin'Andriamanitra nanam-porofona fa tsy maintsy avy amin'io taranaka io no tahiana ny firenena rehetra. Ary tsy ringana ilay firenena, sahy miparitaka. Eritrereto amin'izany ilay ny ataoko hoe ny fepetra rehetra, ny tranga rehetra, ny condition rehetra ny manohitra ny sitrapon'Andriamanitra daholo e. Saingy ama vao tsisy tsony izany Mesia izany. Ravitsy Jerosalema, tsika ty efa babo aty, jereko ny mpanjaka, inona fanantenana amin'izay mpanjaka mamilava e. Zay vao tena tsy voafehan'Andriamanitra tsony izao tontolo izao. Ary izany indraindray no heveritsika. Fa jerena efa ilay teny fikasan'Andriamanitra anatin'izany. Tsy rava. Indray ny ho tsarotsika ilay toko fa sivy teo napetraka mihitsy mandraka ankehitriny ankalazainy izany fetin'ny Porima izany satria nahafahan'Andriamanitra tamin'ny teti-dratsy ny amana izay entina andringanana azy ireo. Mety fanazavana kely mbola ahitantsika ary sady hidirantsika amin'ny faharoa hoe Andriamanitra no mifeny zavatra rehetra na mibitika indrindra azy. Ilay teny hoe Porima dia avy amin'ny teny hoe pora. Ny atao hoe pora dia amin'ny endrika anankiray seno ihany koa kidia kely. Dia amana atao anatin'ny fahefany dia entina mba hifidianany ny daty samihafa andringanana tsikelikely ny Jiosy dia kidia kely ny alefany. Firy izy ao. Dia izay mahatonga an'izy hoe fetin'ny Porima hoe na dia natao ary ny filokana natao tsinitsinina ohatr'izany aza ny vahoakan'Andriamanitra avy amin'ilay ratsy miteti-dratsy ho azy ireo. Tsy tanteraka izany. Andriamanitra miaro mahalala ny vahoakany. Ary hitantsika eto amin'ity toko faharoa, tsy toko faharoa, ny tapany faharoa ity hoe ny fiandrianan'Andriamanitra ao ambadiky ny zavatra rehetra. Voalohany aloha efa hitantsika ao anatin'izay hoe na ny mpanjaka sy ny fahamamonim-mpanjaka azy eny ampelantanan'Andriamanitra. Aza tsy miteny izany hoe mety ny mamo raha misy divainy an-tranonareo any dia atero aty amiko fa tsy mety. Voafehan'Andriamanitra ary ampiasain'Andriamanitra ho an'ny sitrampony anatanterahany ny mpilanina ny azafady ny zavatra rehetra. Mpanjaka, ny fahamamony mpanjaka, fahatezeran'ny mpanjaka, mpanolo-tsaina ny mpanjaka. Ny toko voalohany miatomboka amin'ny fanalana ny Vasity tsy ho mpanjaka vavy. Ny toko faharoa miafara amin'ny Estera. Jiosy ty ihany koa mbola engany hoe ho haitsika tsara ho haitsika kristianina izay misalasala hoe mety ve manambady sy kristianina sa tsy mety. Tsy ao amin'ny bokin'ny Estera no hijerevana an'izany. Any amin'ny bokin'ny lalànan'Andriamanitra mandeha fa mitantara ny zavatra mitranga izy. Satria ny teboka dia izao hoe ao ambadiky ny zavatra rehetra Andriamanitra. Fampahirezanao antsika fotsiny. Ho anareo izany efa tsy nanatsafidy tsony fa ohatra hoe efa vita amin'ny mariazy dia nanambady sy mino ianao. Fampahirezanao anao jerena nataony tamin'ny Estera. Aza miteny izany hoe antenina moa izany fa dia efa tsy avitra tsony ny tokantranonay. Fa mahereza ianareo ary ianareo mbola tsy nandray, mbola tsy nahazo. Aza mitady jentilisa eto mambavako amin'Andriamanitra mba hahazo olona matahotra an'Andriamanitra. Fa mahavarinana e. Tsisy fomba iresahana mihitsy eo amin'ity bokin'ny Estera ity ny mpanoratra tsy manoratra akory hoe dia nanambady mpanompo sampy i Estera zanaka vavin'Andriamanitra. Ary amin'io zavatra mitranga ao ampiasain'Andriamanitra anatin'izany rehetrarehetra izany tena mahavarinana ny fandehan'ny kolotsaina sy ny kolotsaina ratsy tamin'izany fotoana izany nefa hoe Andriamanitra manapaka. Misy virjiny maro mandritra ny herintaona izany hoe hifidy ny mpanjaka raha tsy diso hoe manarivony. Dia mialohan'ny fidianan'ny mpanjaka izay ho atsangany ho mpanjaka vavy vaovao, rainina vaovao, mila miara-matory aminy aloha. Tsy voasoratra hoe Estera nandà. Ohatran'ny rehefa tena vakiana aza Mordekay sy Estera mihitsy hoe andao atao fa sao iza malala sao dia lalàn'Andriamanitra ve zany tsy haiko, tsy hay izay resaka ry zareo tany. Izay hitantsika amin'ny lalàn'Andriamanitra ankapobeny nefa hoe tsy mety izany eo anatrehan'Andriamanitra. Izay mahatonga ana miteny hoe tsy ao amin'ny bokin'ny Estera no mijery an'izany. Fa ny hitantsika hoe ao ambadika izany rehetrarehetra izany Andriamanitra. Sanatrian'izany tsy hoe mankasitraka ny ratsy atao fa na ny faharatsiana misy eo amin'izao tontolo izao azy, ho teneniko rehefa avy eo na ny faharatsiana misy eo amin'ny fiangonany azy dia tsy masakana velively ny planiny izany.
fa tena amin'ny antsipiriany. Avy eo ihany koa ny mahavariana rehefa mamaky ny boky ny Estera mampirisika atsika ako manaova toko iray isan'andro mamaky an'io fa ankoatran'izay nefa raha manana fotoana ianao ohatran'ny tsisy 15-20 minitra kory izy iny raha tsy diso ako tsy tadidiko intsony mahavita ny andininy toko voalohany hatrany amin'ny toko 10. Dia afaka mitsakotsako tsara tsika avy rehefa miverina mamaky iray isan'andro tsakotsako tsara ny ilay tantara iray manontolo. Fa tena be atsipirian-javatra. Ohatra io amin'ny manam-panjaka io zao tena nankahala ny Mordekay ilay Jiosy. Izay hitantsika eo raha amin'ireo rôle moa zany filazantsika azy. Estera sy Mordekay ny rôle ao amin'ity boky Estera ity. Misy ara-moa sasany miady varotra hoe tokony mba natao hoe Mordekay hono io ny lohatenin'ilay boky fa tsy natao hoe Estera. Dia izy maninona dia mieritreritra tahaka izany fa efa mba Estera aloha io dia mba ialana amin'ny ady hevitra maro samihafa dia ekeo fotsiny. Fa io Mordekay io tena ala ny Amana. I Amana nanana fahefana be. Dia io amin'ny toko 2 toko 3 Mordekay mandre mpiambina ny mpanjaka Asuerosy. Manao complot, manao teti-dratsy amin'ny amonona ny Asuerosy. Ahoana moa ny ahafahanao mandre an'izany? Ahoana ny ahafahanao mandre an'izany? Mordekay raha teo tsy hoe olona afaka makao amin'ny mpanjaka. Fa ohatran'ny coïncidence akisendrasendra moa Estera kay moa any. Dia eno Mordekay ilay izy dia nitenen'ny Mordekay tamin'ny Estera niteny tamin'ny mpanjaka. Dia avy eo nanaty adiny mpanjaka dia hita fa marina ilay izy. Dia voasoratra tao amin'ny boky mpanjaka fa tsy mbo hoe teny ao tsy mbo hoe meny mpanjaka valopity Mordekay. Ndao ianao atao tsy haiko atao lehibe ny tafika mediana sy ny persiana fa hoe voasoratra fotsiny mandra-pahatonga ny fotoana tany ariana tany. Fa misy sendra be da be izay ampiasain'Andriamanitra ao anatin'ilay izy. Misy tanan'Andriamanitra mifehy ny tantara, ny atsipiriany zavatra mitranga rehetra. Tsy haiko isika tsy haiko ianao manao ahoana rehefa mijery ny tranga eo amin'ny fiainanao. Ny lafiny anankiray mety ratsy le tranga. Saika teny hoe raha ratsy le tranga mitranga. Misy tranga ratsy zany. Mieritreritra ianao tsy haiko aloha le fisian'Andriamanitra hoe manao ahoana. Mety tsisy tsonongambana. Mety tsisy angamba izany Andriamanitra izany. Anka eritreritra tsy tadidiko intsony izy miray amin'ireo tadidiko fa tsy teneniko hoe iza satria raha lahy namantsika akaiky izy nanoratra hoe nareo mpivavaka reo ohatrohatr'izao ilay ataoko paraphrase nareo mpivavaka reo izy raha tsy teto Madagasikara niteraka tany amin'ny firenena tsy tia kristianina fa silamo ohatra dia mety milo mpivavaka kristianina ihany ve. Ny tiany aviana dia izao hoe maha-kristianina anao tsy hoe avy amin'Andriamanitra namonjy anao izany fa avy amin'ny toerana misy anao. Asitsika raha mieritreritra hoe marina izany na tsy. Fa ny ampianarin'io boky ny Estera antsika io dia hoe Andriamanitra asan'ny apôstôly toko 7 Andriamanitra mametraka ny tsiraray avy eo amin'ny toerana misy azy mba hitady an'Andriamanitra izy ireny. Mba hitady an'Andriamanitra izy ireny. Ary ny tiana resahanao anatin'io dia tena izay hoe ny antsipiriany reny tranga ratsy ireny raha manontany tena isika dia Andriamanitra ao ambadika ireny. Mety tsy hitanao izao mety tsy hitantsika izao mandalo an'izany daholo angamba tsy tena hoe ny akamatsika rehetra rehefa tena mieritreritra. Jesosy dia tena tsy haiko mihitsy aloha hoe fa maninona izao ny zavatra mitranga. Fa hijanona ino anao hoe mifehy ny zavatra rehetra, ny tranga rehetra ianao enina ny tranga ratsy ara tsy haiko hoe inona. Tsy hitako izy izao fa haiko hoe misy zavatra ataonao ambadika izany. Ny tranga tsara ihany koa nefa dia aza heverina hoe trangatranga fotsiny. Aza vela apreareantsika ny tranga tsara. Nazo fisandratana tampoka ianao tany ampiasana ohatra. Atao hoe fisandratana tampoka. Fa ozy izy ianao efa napoziko aniko tsika koa mafy be tsika any amin'izany. Tsika tsy tara izany. Tsika miditra amin'ny valo, ny valo latsaka fehefany tsika eo ambony birao efa miandry fotsiny miaraka amin'ny stylo ahodikodina. Tandreny soa manandra-tena. Fa ny atao hoe mahasaro-piaranao amin'ny resaka fahatongavana lera avy aiza izany. Ianao ve tena mieritreritra hoe ianao amin'ny olona be da be fotoangasy io? Fa ny olona be da be fotoangasy io dia tsy tokony ho
Andriamanitra mahatonga an'izany zany koa ro anareo tara foana satria tena tara lava tara foana na hoe tsy dia manaja lera tsy miteny hoe dia efa ekeo amin'izay fa avy amin'Andriamanitra koa iny tsy fa ampiasain'Andriamanitra reny zavatra tsara reny ananantsika omeny atsika avy aminy misy lalana eo anatin'ireny indray ampaherezany raha amin'le ina moa le niresahany zao anaty eny tamin'ny volana jonontsika nresaka sa volana mey io resaka parenazy na sekoly io satria sataona efa fanaontsika io tamin'ny herintaontsika nanao nyreko dia nyreko tena hoe mihoatra ny volasika tamin'ny alalan'ny reko dia tamin'ity taona ity nefa jerena efa tonga ihany ny volana jona zay fa ny teny hoe mba hataovy meloa mihitsy satria ho avy ny lasin'ny tanora dia anentana be amin'ny fiangonana hoe misy an'ity koa nefa ny lasin'ny tanora eto dia ahoana so dia mavesatra loatra ny fangatahana dia jereko sy tonga mihitsy dia nisy taona mbola tonga saina tamin'ny volana jolay iny hoe ary toa tsy niteny mihitsy ihany moa ny tao amin'ny sosialy hoe ahoana ihany ilay fanentanana nanampiana ny fianarany ankizy sahirana eo amin'ny fiangonana dia sady netrehitra aloha tsy tenenina zao koa fa ny lasy ary ity mbola tsy tena tafavoaky ny ala tsara fa aloha andeha dia tsy haiko farany volana 30 juillet larobia ariva tadidiko tsara mihitsy re izy larobia alina mandefa mesazy zoana miaraka amin'izay vao tonga amin'ny fichier rehetrarehetra fichier Excel misy ny budget an'le fampidirana mpianatra izy tsy ngeda eny ngeda ihany koa sasany miankina amin'ny fomba fijeritsika an'le izy eo amin'ny latsaka kely ny 3 millions d'ariary eo ny fidirana ankizy firy eo izy iny any amin'ny sekolim-panjakana amin'le ampitsika dia mahita an'le izy ahako sady sosotra hatramin'izay tonona ngany efa nandrasana hoe mba hitanana meloa mba amin'izao rehefa mahita an'ity dia efa vita amin'ny fanentanana sy ny sisa dia hivavaka dia natory fotsiny ahako ary raha mahafantatra ny vadiko nareo dia amin'ny akabeany zany na miasa saina takininina ara mahagaga fa zay sy ny torimaso tsy dia miady loatra dia mahita tory ao foana ahako dia rehefa mifoa vo miverina indray hoe taiza moa le aretina andoha teo dia alaina indray aloha ina le eritreretina dia tsy dia fanaoko loatra ihany koa amin'ny akabeany hoe vao mifoa dia mijery telefona hoe mamariky message fa tena hoe miezaka ako araka izay vitako tsy vitako foana hoe vao mifoa ako dia raha misy zavatra vakiako voalohany dia baiboly izay foana ny izahako fa nagagana tamin'iny mifoa dia mahita message WhatsApp anankiray voice le izy dia enoko dia tenen'le olona ao dia hoe misy mpivady any amin'ilay fiangonana anankiray miara-miasa amintsika any Amerika dia izy mivady hono mba te hanolotra fanohanana fa tena tian'le izy hoe ho any Madagasikara ary dia resaka fanampiana amin'ny resaka fianarana dia mianao an'ilay izay dia ohatran'ny mehakely hoe ny olona zany dia natory miaraka amin'ny ohatran'ny alahelo sy fatezerana kely fotsiny fomaraina ny olona dia mahazo ohatr'izany ohatran'ny hoe mpimason'Andriamanitra le izy dia inona moa zany nataoko dia hoe alefazy fotsiny izay mety hoe anina anareo dia inona fa dia manao forward an'le ray fotsiny hoe ty maty aty dia manazava kely hoe zao io zavatra io nanananana dia mizahatra anazy justena kely ny karakaraina teo dia kelikely iny okeo ny zany fa tonga dia ho ataondry zareo ony io dia zavatra tsara izay ve dia tena hoe kisendrasendra fotsiny iny fa zavatra avy amin'Andriamanitra na le aretina andoha kely koa arany mba entin'Andriamanitra amin'izay rehefa voaray le izy tsy hoe tanareo zany fa tsika manana fiangonana tsara miara-miasa amintsika dia ohatran'ny hoe raisina tahaka amin'ny misy fotsiny ohatran'le aretina andoha kely nafahana nahita mifeny zavatra rehetra izy moa nalalan'izay mpivady any Los Angeles no mpivady io fiangonana any fa tsy haiko hoe taiza niona fa hoe mahafantatra anareo sy anina fotsiny dia ohatrohatr'izao dia fisaorana an'Andriamanitra zany fa ahitana ny ratsan-tanany mifehy atsika ao anatin'ny zavatra rehetra farany eo anatin'izay dia le hoe ny fifidianan'Andriamanitra dia mitoetra foana na eo aran'ny tsy fahatokin'ny olony tombontsika amin'ny Mordekay ohatra ho an'izay tsy namaky loha Mordekay dia sady ohatran'ny hoe dadany taizy no zanaka mpiray-tam-po amin'ny Estera dia kamboty ray sy reny eritrereto amin'izany ihany koa le izy aiza moa izy olona vehivavy ianao kamboty ray sy reny ianao lasa tampoka teo vadiny mpanjakan'ny Mediana sy ny Persiana amin'io ianao jiosy dia hoe Mordekay raha rainy taizy ianao Mordekay any Estera na ninona Estera
tsy nitezainao araka ny lalàna jiosy ny fatahorana an'Andriamanitra. Satria tsy Ester resako amin'ilay tantara hoe dia niraharaha ny Mordekay Ester. Fa nihita ary avy eo ohatra manao fansilainy session zany mihitsy Mordekay. Ao amin'ilay mivaditsika toko faefatra eo. Ianao ny aloha ry Ester na tsy resaka amin'ny mpanjaka aza dia tadidio fa hanafaka ny vahoaka ny foana fa dia ianao sy ny fianakaviandrainao no horingana. Ajery amin'izany tsy fatokiny ny vahoaka an'Andriamanitra ilay lehilahy anankiray Mordekay, ilay zazavavy notezainy. Tsy nirarahany kory. Amin'ny ilany anankiray ohatrany hoe tsy mahatanteraka ny andraikiny amin'ny ray zoky azy sy amin'ny lehilahy azy izy miaro an'ilay vehivavy. Tsisy an'izany. Faharoa, Ester. Izay tsony koa na Ester koa mety nahita amin'ny fahasahiranan'izy sy Mordekay angambany dia amin'ny teny hafa nge ny azo ilazana an'io fa tsy izay no voasoratra ao dia hoe Mordekay na hoe koa izay na tsy haiko papa na dada na tsy haiko na zokilahy any amin'ny raha ny fihavinay moa zany zokilahy zokilahy Mordekay. Za io ne ohatra ny nahita vahaolana e. Tsika moa ty zany sahirana misy filazana any nitady vady ny mpanjaka dia misy fifaninanana izy amin'ny vehivavy tsara indrindra izay mahafa-po sy hofidian'ny mpanjaka. Dia ohatra ny kisendrasendra koa ny dia ohatra ny hoe tsara tare ho ny Ester. Eritreretinareo amin'izany rehetrarehetra izany izay ny voasoratra ao ary tena marina izany tsy mandainy ny tenin'Andriamanitra. Fa ny fitenin'ilay tiako atongavana ilay fiteny anankiray tsy fatokiny vahoaka an'Andriamanitra ao anatin'ilay izay teneniko hoe tsy miboky ny Ester ho any hijerevana ny fitondran-tena araka an'Andriamanitra. Fa miteny hafa ny nanana ataon'ny Mordekay fa Ester eto nresahana dia ohatra ny teny hoe andeha hivarotena ho atsika. Andeha varotako ny tenako ho atsika. Izay no mitranga ao. Tsy nampaninina azy aratory amin'ny mpanjaka. Izay ataony amiko hoe izay mahafaly azy no ataoko. Fa nataony Ester izany. Ankoatran'izay raha mamaky isika boky anankiroa izay mitantara ny vahoaka an'Andriamanitra amin'ny testamenta taloha lavitra ny Israely dia ny Daniela sy Ester. Fa ny Daniela voasoratra tsara mihitsy ry Daniela ry Sadraka Mesaka ry Abednego fa naninona niaro ny tenany amin'ny fanaon'ireo io fanjakana lehibe anankiray io. Fa tio ariana mety tsy hoe mety fa tena tatio arianan'ny Daniela mihitsy ry Ester sy Mordekay ohatrany tsy mahita loatra hoe miavaka tamin'ny tontolon'ny Mediana sy ny Persiana izy. Ary zany hoe anisany nahalalana raha hoe tsy hoe nahalalana fa rehefa niteny Mordekay hoe aza miteny mihitsy ianao hoe jiosy dia milaza zavatra be da be amin'ny fiainan'izy ireo zany. Ohatra antsika ihany koa. Rehefa tsy iainanao mihitsy ny maha-kristianina anao dia mitovy amin'izao tontolo izao ihany ianao dia na n'izao tontolo izao tsy malala hoe mpivavaka ianao. Miara-manota aminy eo foana ianao, mifanaony ihany no mifanaonao dia inona moa zany mampiavaka anao. Ary tsy ianarana an'izany ny bokin'ny Ester. Fa izay izany nataony be tsy fahatokiana. Ankoatran'izany ny zavatra nitranga rehefa nivoaka ilay lalàna dia nahita fity teo amin'ny mpanjaka Ester na fomba fanao arany amin'ny akapobeany hoe Mordekay azo antsoina hoe manipulateur ny manipulean'ny Ester. Ester azo antsoina hoe manipulateur ny manipulean'ny mpanjaka Asuerosy. Raha zany azontsika kristianina atao. Ny manipulation io ny atao hoe manipulation ho antsika izay tsy mahay nireviteny dia hoe mpandrebirebi-saina. Resadresahana. Tsy haiko na be dia na tsy be dia miteny an'ity fa nareo vehivavy no tena tompony amin'io. Hoana moa no nataony Asuerosy taminy hoe teo mason'ny olona ivasy no. Mamelany elokay tompo fa fantatra izay ataonay. Manipulation fandrebirebetsaina loa tsy toy zako tsony fa sao dia baiboly farany voatoraka. Fa raha ny tena izy ny fototry teny io ihany koa rehefa
adiaditsika ny testamenta taloha dia famosaviana. Famosaviana ny atao hoe manipulation na mandribiribisaina. Ohatra hoe mialatsiny aminareo mpitovo, ohatra ho ampivady zao. Rehefa ny tantara zany ohatra ny ataontsika amin'ity hoe rehefa mivehivavy anankiray sitsika hoe olona izy satria ingany tsy hoe isika eto manao an'izany. Rehefa mivehivavy anankiray hono ao anatin'ny fanambadiana no mitady zavatra amin'le rangahy, dia amin'iny izy mody misangisangy tsara amin'le rangahy, dia inona ny tianao e? Ndao ary dia menao inona mba zao momba atao ve? Fa hoe laho ale poketrino inona izy amin'iny fotoana iny? Amin'ny mampivady rehefa ampiasainao izay fifanekena avy amin'Andriamanitra izay entinao azahoana ny tianao, mpamosavy ianao. Mpamosavy ka? So ihany fa niresaka an'izay tsika. Fa misy mpino mamosavy ny pasterany. Misy zavatra tiany atongava natao amin'ilay pastera na tiany hoe mba ho ataon'ilay pastera. Mandrebirebo ny sain'ilay pastera izy. Zany pastera efa nanao an'izao dia fa tena tsara aloha ilay vaky teny e. Tena sao. Ary zany hoe ihany fa ahoana kay raha mba tandremo mamosavy. Ary tsy mipino ihany manao an'io, ny pastera koa be da be mamosavy. Tena be da be. Mody hoe mpaminany nitondrana azy, fa mamosavy izy raha ny tena izy. Tamin'ny Zoma tafaresaka tamin'ny olona anankiray izay avy amina fiangonana anankiray fa niala tany sy mangidy amin'ilay fiangonana mihitsy izy. Fa tena ozy izy hoe ny tena niarenany mahantra niarenany mahantra ny eriseny tena avitandry zareo an'io dia fa ahoana aiza arseko isaky mivory zao dia hoe eto daholo izay any aminao any aloha dia omena fa ny tompo hitahanao isaky mivory verset dia izany foana nefa le fiainan'ny olona ara tsy miova fa io ihany izy io sahirana foana dia nefa any amin'ny any dia alaina foana satria tenenina hoe hitahanao ny tompo anomeanao arena bebe kokoa ny tompo. Mamosavy le pastera amin'ny fotoana iny azahoana ny volan'ny olona fotsiny dia nefa inona ny ampiasainy kopakopahany. Raha zao hoe teny amintsika hoe hitahanao ny tompo anome arenanao ny tompo fa dia avoay daholo izay any. Sady tsy mitondra ny fonao any amin'Andriamanitra fa mitondra ny fonao amin'inona? Fitiavam-bola. Izay inona? Fototry ny ratsy rehetra. Fa satria ianao fantatro fa mora tia vola tahaka anay ihany dia kopakopahako iny tianao iny. Mamosavy koa amin'izay fotoana izay. Fa miverintsika fa mandeha be ny fotoana, tsy haiko mahatonga antsika gasy tity an'io resaka famosaviana io. Ny resaka momba ny anjely moa izay nalaka misy atoandro azy dia nandray misy idirany kely amin'izany. Fa ny vahoaka an'Andriamanitra, Mordekay sy Estera no manao an'izany ao anatin'izy ity. Ary rehefa azon'izy ireo izay ity ny fomba nanaovany an'ilay izy ihany koa. Tena hoe azo lazaina hoe fa maninona no natao an'izany. Satria tsy vitany hoe novonjena fotsiny izy ireo ary afaka miady hevitra tsika hoe kanety ary ve sa tsy nety satria iny koa amin'ny testamenta taloha mbola misy hoe fa maninona moa zany tena misy karazana genosida mihitsy asain'Andriamanitra atao amin'ny vahoaka an'Andriamanitra amin'ny testamenta taloha. Antanio any teolojianina ije sy teolojianina fetra. Fa za dia mampahery antsika hoe ny tompo dia tsara amin'ny fotoana rehetra ka na tsy azontsika ary loha amin'ny androany hoe fa naninona hitokio izy. Fa ny zanaka mana folo laza ny reharehany amana dia inona nasaindry Estera nataony? Nahantona tamin'ny hazo amin'ny fomba feno abibiana nefa vahoaka an'Andriamanitra hono izy. Dia fifaran'ilay tantara ve hoe dia tezitra tamin'ny Mordekay sy Estera Andriamanitra ka niteny hoe ry Mordekay sy Estera ry jiosy esoriko aminareo ny fifidianako. Hitady vahoaka vaovao aho. Tsia, fa rehefa mitoy ny tantara fikiron'Andriamanitra foana ny vahoakany. Ary tahaka izany ny amintsika tsiraray avy. Ho antsika voafidy rehetrarehetra ireo, ho antsika tena sarotiny arengany ho sarotiny amin'ny fomba mipetraka tsara, tsika manoloana ny hoe tsy mety amin'ny kristianina ny manota. Engany hipetraka izay fa firy amintsika tokoa no mahita ny fahotany sasany miarihary sy midiridiry be nefa ny antsika ary tsy hitantsika akory. Ndraindray amin'ny fomba mety marina ny ilazantsika azy fa ny toe-pontsika ratsy. Isika fiangonana tena mpanao an'izany
na dia marina roatra zany mandray ohatra anankiray tsika hoe na dia marina roatra hoe tsy mety ohatra ny manompo sampy rehefa ohatra hoe miato hoe misy kristiana anankiray zany ohatra hoe nanambady na misy fanompo-tsampy miaroaro azy na tsy mety aza iny rehefa miteny amin'ny kristiana anankiray iny sika hoe aza manompo sampy nefa ny toe-potsika ao anaty manao ohatran'izao fisehoan'ilay toe-poko za mbola masina no ianao za tsy manao an'izany fa ianao no manao tadio fa disotsika tsy midika akory zany hoe aza mananatra tsy izany mihitsy ny lazaiko fa ny toe-po entina milaza ny marina dia ahafahana milaza fa le marina mbara tsy mety ary mahatonga ana miteny an'izany izy amintsika eto tokoa no hoe hatramin'izay nandraisanao ny famonjena na hitarina kokoa hatramin'izay nahavitana batisanao na hitarina kokoa hatramin'izay nampandray ny fanasan'ny tompo anao na hitarina kokoa hatramin'izay nandehananao any amina fiangonana misy batery na hitarina kokoa hatrany amin'izay hoe tena mba efa nandimy izy teo anatrehan'ny tompo dia ozy izy ianao hatramin'ny fotoana iny hoe za tsy nanota tsony maninona nareo kristianina fa rehetrarehetra manota dia mirehareha avy eoko za kosa nge za mifo maraina araka ny tenin'ny pastera teo ny pastera ary zany mbola hoe miezaka izy fa ny tsy mila miezaka tsony hoe mandeha lojika mihitsy hoe baiboly no misokatra voalohany fo maraina fa tsy telefony za mivavaka 30 minitra voatonoko daholo ny any zao rehetrarehetra ao mibebaka amin'izao mahatonga saina na ny teny Timothy teolojianina efa maty moa izy sady mpitandrina fa zao no lazainy hoe na io fibebahan'io aza rehefa tsy mety ny fotsika dia fireharehana no ibebahana ny tiana tongavana anatin'izany tsisy na dia ray amintsika aza ka hoe androany ianao tsy nanota tsisy fa mitoetra foana nefa ninona fifidianan'ny tompo satria izy no matoky mamonjy atsika raha veriko any tsy midika zany hoe mahazo manoto tsika voainga antsika nandalo ny epistiliny Jaona voalohany tsy izany mihitsy ny lazaiko fa ny ahindrahindrako anatin'izay dia ny fahatokian'ny tompo lay nifidy atsika na eo aza ny tsy fahamendrehana maro ataotsika vahoakan'Andriamanitra ka noho izany ny fiangonana azagaga rehefa hoe misy fahotana eo anivon'ny fiangonana vahoaka kosa alahelo ary hikatsaka an'Andriamanitra hibebaka amin'Andriamanitra ary ankalaza azy ny amin'ny famindram-pony mamela heloka Andriamanitra be fiantrana Andriamanitra ary engany hitantsika ao amin'ny bokin'ny Estery ity zay fa faranakeo averiko hoe voalohany indrindra mitana ny teny fikasany Andriamanitra tsy misy mahasakana an'izany nomeno Jesosy na saika horingana azy ireo hoe avy amin'iza no hipoiran'i Jesosy avy amin'ny jiosy dia tsisy zany foana ny teti-dratsy rehetra nizaniza mpanjaka sy tompo-pahefana miseho azy no iza teo faharoa ao ambadiky ny zavatra rehetra tsy refesy mandidy Andriamanitra mifeny zavatra rehetra na mibitika tsisy accident zany eo amin'ny fiainan'ny kristianina na eo amin'izao tontolo izao mihitsy aza tsisy accident zany tsisy kisendrasendra zany ary matokian'Andriamanitra rehefa ratsy le tranga hitantsika dia aza mihevitra hoe nandahoanga amany Andriamanitra na tsy voafehantsonongambana izy teto mifehy izy raha tsara dia ome voninahitra izy aza mirehareny amin'ny zavatra tsara mitranga eo amin'ny fiainanao ome voninahitra Andriamanitra ny amin'ireny ary ifalio izy amin'ireny fahatelo matoky foana izy sanatrian'izany ao tsy mampirisika antsika hanota fa tena hoe ny fifidianan'Andriamanitra atsika izay mino an' Jesosy tsy miankina amintsika fa miankina aminy hisy foana ny fahotana eo anivontsika ary ny anjarantsika amin'ireny fahotana ireny mifona mifananatra mibebaka manohy ny antson'Andriamanitra isika fa eo am-pelantanana izy no mifidy ary miverena foana ao aminy ao anatin'izany rehetra izany tena hoe miverena foana ao aminy dia faranako eo ary engany afahantsika miditra tsara ao anatin'ny fanasan'ny tompo izany famarana an'izany hoe tsy miteny mihitsy aho zany hoe mijanona ao amin'ny fahotana fa miteny aho hoe ifikiro ilay mahatoky sy efa mifidy atsika dia ny raintsika tao amin'i Jesosy Kristy tompo izay nitahantsika amin'ny fitahim-panahy rehetra izany apitako amin'ny fetrany dia sady afaka manantona ny mpihira sy ny mpitendry mitarika atsika amin'ny hira sy ny fanasan'ny tompo izany.
Ndao araka hitsangana isika. Nosokafantsika ny baibolitsika ao amin'ny Galatiana toko 5:17. Ten'Andriamanitra izay mety efa tsy dia misy vina amintsika mihitsy nefa sady amerina antsika amin'ny raha marina izany no tanjona sy ho fandinitenantsika ihany koa, tsy handeha fotsiny amin'ny fahazarana sanatria hanamavo ny fanasan'ny tompo isika, fa nomelanja n'izany ary indrindraindrindra araka ny izay nitarihana antsika tao anatin'ny teny fahamarinana teo dia ny toriteny izany dia ny fahadiantsika ny ota. Galatiana toko 5:17. Efa natsoina ho amin'ny fahafahana ianareo ry rahalahy, kanefa aoka tsy hoentina hanaraka ny nofo izany fahafahana izany. Hatreo, efa natsoina ho amin'ny fahafahana ianareo ry rahalahy, kanefa aoka tsy hoentina hanaraka ny nofo izany fahafahana izany. Efa novonjena isika ry rahalahy, mahatoky ilay Andriamanitra izay mamonjy antsika, efa nataony hatramin'ny voalohany, nisainany hatramin'ny voalohany ary notanterahany, ho tanterahany hatramin'ny farany ihany koa izany, mahatoky amin'ny fanekeny izy. Ary ao anatin'izay fahatokiana izay dia mampiseho antsika fa amin'ny antsipiriany fiainantsika mbola eo am-pelantanany hatrany izany famonjena izany, ary mamonjy antsika isan'andro ihany koa izy, mifeny zavatra rehetra izy ao anatin'izany, ary mametoky antsika izy fa raha izy no nifidy dia tsisy hafa arombaka antsika amin'ny tanany na ny fahalementsika sy ny fahotantsika aza izany. Dia ndao nefa arak'izany Galatiana toko 5 izany, tsy hanamavo an'izay fahasoavana amin'Andriamanitra izay fa tena